Ahoana marina ity fitantanana firenena ity. Izay zao no eto. Hoy ilay tompon'andraiky mpanjakana iray izay. Ny aloha kely ny fidirany valana retina teto Madagasikara izao. Nanomboka teo no efa tsikaritra fa ampo politika no itantanana ny firenena. Fa tsy hevitra sy planina matipaika. Tsy ho resahana intsony angamba. Ny fandravahana ireo fitaovana entina miady amin'ity aretina ity. Miloko ny lokon'ny fitondrana. Ny ambulance natolotra ho an'ny toeram-pitsaboana aza moa dia nasiana soratra mihitsy hoe don andrajoel. Fa angamo tsy efa filoham-pirenena e. Rehefa fampelezan-kevitra mantsy no ahitana mpanao politika manao tahaka izao. Tsy mahagaga raha toa ka tsy mirindra araka ny tokony ho izy ny fanapahan-kevitra izay raisina momba ny fiahinan'ny vahoaka malagasy satria kajikajy politika sy populisma no lasa loha fa tsy izay masoa ny vahoaka. Ny fanjakana ihany no mametraka fepetra sy mandray ny fanapahan-kevitra dia izy ireo ihany avy eo no manimba sy mandrava io fanapahan-kevitra io ao anatiny tsy fanarandalana. Hoy ny filohan'ny MISEHO hoe izay ny nanajanonana mihitsy alohan'ilay fizarana reny fanampianarana sosialy reny mandra-pilamina ny rindran-damina vaovao izay napetraka efa nambara omaly tamin'ilay firesana tamin'ny mpanao gazety omaly iny ny rindran-damina vaovao dia najanona kely aloha izy mandra-pilamina an'izy iny. Inona ny mety nahatonga an'io? Inona ny nahatonga an'izy io? Nahatonga an'izy io dia tsotra. Mety misy tsy fakazokevitra voalohany indrindra aloha. Hoe raha ny tena mialatsina zao anonona ohatra tena karobato ohatra an'izao. Dia nikorotana tokoa ilay olona satria nahoana? Tsy nisy fahazahoan-kevitra tsara ny heverin'ilay olona hoe reo fotsiny zany ny fanampiana tonga ety aminay. Nefa lancement ilay izy. Zay ohatra dia efa nampikorotana ny olona dia lasa ilay olona nitangorona be nakany amin'ny fokotany. Zay no nahatonga ana ny teny omaly hoe aza makany amin'ny fokotany tsony ianareo nanomboka omaly. Fa ny ministère miaraka amin'ny ratsamangaiky amin'ny ministère ny atany rehetra, ao ny région, ao ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny région zany, ny mpiara-miasa rehetra any amin'ny commune urbaine n'Antananarivo, ny mpiara-miasa rehetra any amin'ny fokotany dia ampiny ny ministère tsy akanavaka rehetrarehetra. Nandefa olona amin'ny ministère hatrany amin'ny 200 mahery isaky ministère tanoany androany zao dia mandefa olona dia miampy an'ireny tompon'andraikitra eny amin'ny fokotany reny, chef secteur, ny vomiera-ny fandriampahalemana sy ny vomiera samy hafa ireny dia nanao ekipa zao androany ekipa enina zany isaky ny secteur. Mazava izay fa misy rindran-damina tsy mety nataonareo. Segondra vitsy taorianio anefa dia hoy indray ny ministra hoe dia tsy lozany tsy idiran'ny mpanao politika ihany koa izy io tsy amiko avelanao politika ny anzy ianao politika ny fa ny amiko izay tanjona iray ahoana ny anampiana ny vahoaka indray raha ny sosialy mbahoaka. Ny antony samy hafa toy izany nahatonga an'izay. Dia tahaka izay foana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tsy miseho tompon'antoka mihitsy amin'ny tsy fahombiazany ny mpitondra na dia efa hita izao azy izany fa dia manilika ny andraikitra any amin'ny mpifanandrina ara-politika amin'ny foana. Ity no fitarainan'ireo vahoaka. Tsy manapidany ny vahoaka madinika ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao noho ny fivezivezena manomboka maraina atorana tsinatsy teny ity renim-pianakaviana iray ity rehefa tonga teto amin'ny commune Andranona oatra. Ny antony atsotra raha nareny baiko ny filohampirenena izay namafisiny ity fanambarany governorana Analamanga ny 4 aogositra ity ihany ny vahoaka nitosy fa mahazo fanampiana avokoa dia nirohatra anakeny amin'ny fokotany miay azy ireo avy. Tonga tao amin'ny fokotany ny zavatra hafa no niseho baiko hafa no nitanterahina. Vahoaka n'Andranona oatra dia ahilitra izay makaroa ahilitra izay makaroa ka tsy hitanay ity izay alea dia izay lahatra lazaina zay fa hoe makanesany amin'ny Antanin-katsaka makany Antanin-katsaka zay roasiny avy any zay hoe any amin'ny fokotaninareo hoy izay ihany zany le Andranona oatra. Dia izy efa voalaza amin'ny filoham-pirenena fa mahazo isan-tokantrano dia tsy fantatra mihitsy zany hoe aiza ny lalana alehanay tonga izay any Antanin-katsaka leva makaty Andranona oatra leva makany amin'ny commune tsy mahazo ninona vezivezy fotsiny tsy mahavita fameloma tena foaty any nefa rano sady reraka. Ohatrina le hoe vidin'le tike dia anao ve nitondra le 9,000 hoe atakanao le tike sa hoe tsy tondra? Lahatra amin'ny 10 maraina izay ato avy eo indray irana ho any amin'ny district. Ny any amin'ny district andray zany maniraka anay ho aty. Afodiny sinona moa sy mifokotany
olona hafa ndray no foana amin'ny fiainana eto amin'ny tanina ranona ohatra sy fatapataka ihany tevela zay tsy fatapataka tsy omena madame Perlina zany efa zara tikeo maly misy nahazo maly nefa no maly efa nanoratsanarana teto efa nisy nanoratsanarana teto maly dia zao anjay tonga eto ianao andeha hanoratsanarana alefa makany atankataka malaza venina tatsimo zany fa mahazo fa zay mbola tsy nahazo mihitsy raha ohatra na manokana zao nefa zay nge olona sahira dia raha maty eo zany zay dia ahoana zao zavatra mandeha zao tsy ray metatra tsy fa naona le olona le olona misy antitra be miazakazaka mialany tankatsaka makatia commune andranona ohatra reraka dia reraka nefa tsy hitako mihitsy zay zavatra ataony zareo manontany président Pokota zay manariva hoe ahoana sa ahoana fandehan'ny zavatra io tsy mahafantatra ny inona am'izany aho izy olona dimapolo raha ohatra ka ao Fokotany ambany any dia reo olona dimapolo reo nefany fidiny reo olona reo amin'ny andro fito sasany alina naterana ty milaza tsy maharaka na inona na inona sy Fokotany andranona ohatra amin'ny manoloana ny fizarana tike dirigena izy vao telefony voeo alepo aza manoratra misy nareo izy telefony district otrysiteka vao teny voeo eo any district aiza zany tena lesika ny district alesa manao tena district analinareo pasafana maro satria zay mihitsy solisiteo toy izany ihany koa ny teto anivon'ny commune andranona ohatra tsy nisy nampahafantatra ny zavatra hitranga olona marobe mitangorona toy izao no nampandre ny tompony andraikitra fa ny tena zava-dehibe ny teneniny dia hoe tsy maintsy mahazo dahola ny vahoaka ka manan-karne Pokotany ary ao anatin'ny 10 andro ny zarana an'izany reo vahoaka reo avy any amin'ny district any Atsimondra teny be masoandro no nakaty nisy ny teneny ny commune andranona ohatra ny fizarana tike eto nefa tsy misy tike ety amin'ny commune fa mbola andamina ny version vaovao zany zahay zao miaraka amin'ny any amin'ny faritsy ny von'ny Fokotany dia misy ny fizarana organisation vaovao miaraka amin'ny commune dia rehefa tonga le tike dia eo amin'izay zay mijery hoe ahoana naovana ny tike ka le tike raha mbola tsisy atao anivon'ny commune ino moa zaran'ilay fokon'olona miala amin'ny andraikitra tokony ho azy ve ny fitondram-panjakana vao omaly no nanamafy ny avy amin'ny atokotiko Madagasikara fa miala tanteraka amin'izy mety ho fisiana korontana teraka ny tsy fisiana rindran-damina amin'ny fizarana fanampiana atao lasa mitady isalotra ny anarany atokotiko Madagasikara ny mpanararoatra ka mitady manimba ny anarany izany atoko izany ny tena mahagaga dia ny fisiana baiko miova anatin'ny 420 ora omaly ity fanambarana navoaka ny gouverneur ity no nivoaka androany ity indray ny vokatry ny fivoriana nataon'ireo manam-pahefana sy ny solotena ny Fokotany raha navoaka ny ity tambazotra ity tsapo manontany tena avokoa ny rehetra amin'ny tsy fisiana fanapahan-kevitra tsy matotra ary tena iverina fa manan-kirotana ny sain'ny olona izay hita ho sahirana sy noana amin'izao fotoana izao dia lasa ny saina hoe izay indray ary no mpanao politika ao ambadiky ny tsy fahatomombanan'io raha ny mpanohitra mantsy dia tsy nanao famorim-bahoaka teny Atsimondranony mihitsy ianareo mpitondra ihany no nampanantena azy ireo izany ary rariny tokoa raha mahazo izany izy ireo ao anatin'izao fahasahiranana sy krizy noho ny fitavozavozanareo izao ianareo ihany no milaza fa tsy azo atao ny mamory olona mihoatra ny 10 ary olona maro no nosazianareo teto noho ny tsy fanaovana arovava satria hoe mandika lalàna kanefa dia ny mpitondra afaka mamory vahoaka etseroa kay ve azo atao ihany ny mamory olona maro toy izao rehefa manaja ny elanelana iray metatra dia hoy ity seho tao amin'ny Facebook ity hoe ny sitrapony vitany kanefa ianao fehezina ny fehiny dia izao tokony ho fantatry ny mpitondra fa hoe izy ireo no modely eto amin'ny firenena ka tsy tokony hopitaribaty vilambava ary ny fanapahan-kevitra raisiny dia misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy sy ny fiainam-pirenena avokoa aza raisina ho fahavalo na tsy fitiavana izay manoro hevitra sy manisy ny tsy mety ataonareo satria any malagasy Madagasikara ny andrasan'ny malagasy maro ny alady izao dia ny hoe itoy ve ny fihiboana kanefa ianareo aza efa manangona vahoaka etseroa sa iditra amin'ny famahana ny fihiboana ny mpitondra kanefa ny aretina hito amintsika aza hatramin'izao tsy mbola voafe Ahoana Marina